20 desambra professora Albert Rakoto Ratsimamanga. Manam-pahaizana mpikarika fatadaza tsy eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany mihitsy ity olo malaza malagasy iray ity. Tao Antananarivo no naterahany ny 20 desambra 7 Tananak'Andriamasina Valina Zafikelin Ratsimamanga nandalina fitsaboana tao amin'ny École de Médecine de Tananarivo, niasa tao amin'ny AIM na ny assistance médicale indigène. Nakany Frantsa ka nianatra tao amin'ny Faculté de Médecine de Paris. Mari-pahaizana ambony maro momba ny fitsaboana no anan'ity olo malaza malagasy ity, toy ny doctorat d'état en médecine, doctorat d'état et sciences, diplôme de l'Institut de médecine exotique. Fikambanan'ireo manam-pahaizana ambony maro ihany koa no misy azy, toy ny Académie nationale de médecine tany Frantsa, ny Académie française des sciences, Académie malagasy. Isan'ireo nanorina ny AEOM na ny Association des étudiants d'origine malgache tany Frantsa. Niaina ela tany Frantsa ity olo malaza iray ity. Tamin'ny fotoanany ijanonany tany Frantsa dia niasa tao amin'ny Centre national des recherches scientifiques i Albert Rakoto Ratsimamanga ny taona 1997. Nanorina ny IMRA na Institut Malgache des Recherches Appliquées ny volana febroary 1997. Nanorina miaraka tamin'ny Jacques Rabe Mananjara, Joseph Raseta ary Ravoahangy Andrianavalona ny antoko politika MDRM tany Frantsa i Albert Rakoto Ratsimamanga. Izy no voatendry mahasoivon'ny Madagasikara tany Frantsa tao aorian'ny iverinan'ny fahaleovantena ny taona 1997. Tsy olo malaza fotsiny ihany fa tena olo manga ny Madagasikara mihitsy i Albert Rakoto Ratsimamanga. Ary arian'ny malagasy sy tokony alaina tahaka tamin'ny zava-bitany ho an'ny firenena. Ny 9 septambra 2020 no nodimandry ity andrarezin'ny fikaroana iray ity. 20 desambra 1997 ny orenan'ny antoko social-démocratique na ny PSD tany Mahajanga. Mpanao politika maro no nanorina izany antoko izany, toy ny Filoha Philbert Tsiranana, André Resampa, Laurent Botkely.